Faly mirahaba antsika rehetra ry havana tratra ity talata faran'ny volana martsa ity zay talata teo koa zay mamarana ny loahevitra ao anatin'ny perikôpa toy ny antsika nandritry ny volana martsa ny hoe mivirena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Tokana fotoana natokana ho an'ny Mofon'aina izao antsika rehefa afaka malalaka ny Mofon'aina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny tantara faharoa toko faha-telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tantara faharoa toko faha-telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Efa perikôpa zay tamin'ny alahady any moa izy ity, kanefa indray tandrify io Mofon'aina izao talatalina izao. Fakitsika aminaran'i Jesosy ny tendry-havana. Ary izy kina niraka tany amin'ny tany Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra tasy ho amin'ny Efraima sy Manase koa mba hakanesany any an-tranon'i Jehova any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro zany satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra zany dia nandidy andefa teny eran'ny Israely rehetra hatramin'ny Beerseba ka hatrany izy mba hakanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely any Jerosalema. Fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe ry zanak'Israely io, miverena amin'ny Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo zay tsy azo ny tanan'ny mpanjaka ny Asiry, aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo zay mivadika tamin'i Jehova Andriamanitra ny razany, ka dia natolo ny figagana araka izao hitanareo izao izy. Ko aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atoloran'i Jehova ny tananareo ka midira eo amin'ny fitoerany masina izay nao masiny no mandrakizay. Ary manompo an'i Jehova Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehova ianareo dia azo famindrampo eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitra reo ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ny andininy fahasivy tapany farany no hoentina mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo, ary tsy mba hiamboanareo izy ny tompo zany io raha miverina aminy ianareo. Raha jaina ny tenina ny ratana ity soratra masina ity rehavako dia le teny hoe ary tsy mba hiambo, arabaky teny dia manao hoe ary tsy mba hanafina ny tavany, tsy mba hampihery ny tavany aminareo izy. Zany hoe raha toka miverina amin'Andriamanitra ianareo dia tsy hafeniny aminareo ny tavany. Nao ny avako malala no ambarany boky ny tantara eto fa ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra dia mahatonga azy mahita ny tavan'Andriamanitra, tsy hafenin'Andriamanitra ny tavany. Fa maninona moa ny tavan'Andriamanitra ry avako malala? Inona no dikany hoe tsy manafina ny tavany amintsika Andriamanitra raha toka miverina aminy isika? Ny bokin'ny Genesis ry havako, ny bokin'ny Genesis zay matetika moa averimbeny eto amin'ity bokin'ny tantara ity, lay hoe taranak'Israely, ianareo zanak'Israely, ny fokon'ny Israely. Dia ny bokin'ny Genesis toko 7:30 dia mitantara mihitsy ny momba ny tavan'Andriamanitra. Tsarontsika Jakoba
ny fampitolona tamin'Andriamanitra tao amin'ireny ranony jaboka ary ny teny manao hoe peniela ity toerany ity na ny tavan'Andriamanitra. Tavan'Andriamanitra tsy miamboa amintsika rehefa ko malala midika inona raha tarafina amin'ny tantaran'i Jakoba izay ndresahantsika teo, na ny tantaran'ny Israely izay ndresahantsika teo. Voalohany indrindra dia ny tavan'Andriamanitra tsy miamboa antsika dia midika hoe Andriamanitra faly amintsika. Rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia faly amintsika ny tavan'Andriamanitra, faly amintsika Andriamanitra, mamirapiratra amintsika ny tavan'Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra faly amintsika dia io bokin'ny Jaboka io afaka miteny amin'Andriamanitra ianao manao hoe tsy avelako ianao raha tsy mamonjy aho, raha tsy nitay aho. Rehefa mijery antsika ny tavan'Andriamanitra ka faly amintsika Andriamanitra satria miverina aminy isika dia afaka tonononao aminy, tononontsika aminy tenin'ny Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy nitay aho. Fa n'izao rehefa ko malala tsy miamboa antsika koa ny tavan'Andriamanitra, tsy miamboa antsika Andriamanitra rehefa miverina aminy isika, zany hoe ataony hitantsika ny tavany. Fa rehefa hitantsika ny tavan'Andriamanitra midika fiarovana ao atsika, midika valim-bavaka ao atsika. Raha tantaran'i Jakoba izay ndresantsika teo dia izay nampiasa ny teny hoe tavan'Andriamanitra dia izao rehefa ko malala rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy dia nahazo valim-bavaka. Ny valim-bavaka azo ny Jakoba tsy teo ny eo, tsy teo ny eo tonga dia niva ny olany tamin'ny Esau, tsy teo ny eo dia fa zao rehefa avy mivavaka izy dia tsapany fa hitany ny tavan'Andriamanitra ny aino azy. Rehefa tena mivavaka marina rehefa ko malala dia na mbola tsy azonao ary ny zavatra izay tena nankatahanao dia efa azonao ao anaty izy. Rehefa tena mitolona amin'Andriamanitra ianao ka miverina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana tena hitolomanao am-bavaka dia efa misy fahatsapana ao anatinao, izay le finoana. Na mbola tsy tonga eo aminao amin'ny fotoana io aza dia efa voarainao amin'ny finoana ilay zavatra ankatahanao, izay le hoe tavan'Andriamanitra mamirapiratra aminao. Ny olona rehefa ko malala rehefa tena mitolona am-bavaka dia tsy rehefa vita mivavaka manao hoe za mivedy valy iny, vedy ho azy, fa dia mba natao fotsiny aloha iny mivavaka iny, fa dia tsy izay rehefa ko malala ny tena vavaka. Fa ny tena vavaka teraky ny fiverenana amin'Andriamanitra, ahitana ny tavan'Andriamanitra amin'ny fanahy, dia atsapanao herim-panahy hoe ahavaly izany vavaka izany. Rehefa ko malala izay ny Jakoba raha vo avy nitolona tamin'Andriamanitra izy dia tonga dia niteny, tonga dia tsapany avy hatrany fa azo izay nankatahany. Rehefa ko malala tolona am-bavaka sika izao ao an-tokantrano ao, amin'ny fiainantsika rehetra, izao tontolo izao mpino rehetra dia mivavaka ho an'izao tontolo izao. Efa analy maro ny olona maty eto ambonin'ny tany vokatry ny otrikaretina, varanaretina. Ny mpino rehetra izay malala mangiry firy afaka malala ny kristianina, maika moa fa ny olon-tsotra aza dia efa mahatsiaro izany. Maika fa isika dia mitolona amin'Andriamanitra hoe mamindrafo Andriamanitra ao. Afaka malala minoary valim-bavaka, verena amin'Andriamanitra, engany ho hitanao ny tavan'Andriamanitra dia hamaly vavaka anao izy. Fa raha ndriavako malala ary tsy mba hiamboa anareo izy, tsy mba hanafina ny tavany aminareo izy, raha miverina aminy ianareo, dika ny fahatelo rehefa ko malala tsy fiarovana ihany, tsy valim-bavaka ihany. Fa ny dika ny fahatelo dia izao mihitsy, toky amin'ny ho avy, toky ho amin'ny ho avy. Raha miverina aminy ianareo, tsy ambohinareo izy ny dikan'izany, toky amin'ny ho avy izy. Zanak'Israely raha namakivaky ny hevitra dia toko ho azy Andriamanitra. Ahoana ny endrika nisehoan'Andriamanitra ho toko ho azy? Tamin'ny andro izy, ho ny filaza boky ny Eksodosy azy, andro rahona. Tamin'ny alina izy, andro afo.
atoandro ny andro zany dia mahita rahona ny zanak'Israely ary rehefa mahita rahona izy dia mahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra, mahatsiaro ny tavan'Andriamanitra mijery azy, mahatsiaro Andriamanitra tsy miambo azy. Rehefa mialina izy dia mahita andry afo, mahatsiaro hoe io Andriamanitra tsy miambo anay. Amin'ny andro atoandro mamay migaingaina any anefitra koa mandrakotra azy ny rahona, manome aloka ho azy afa mamakivaky ny hevitra. Amin'ny atoandro kosa, amin'ny alina kosa mamirifiry ny efitra, ny désert mamirifiry, afo manafana, andry afo Andriamanitra. Afako malala. Tavan'Andriamanitra manome fanantenana anao amin'ny ho avy, tsy miamboa anao Andriamanitra. Raha miverina aminy ianao, hitany manatrika anao amin'ny fotoana rehetra izay hitondrany anao izy, loha lalana, vody lalana, ao anatin'ny hirifiry, ao anatin'ny haitany, ao anatin'ny zava-tsarotra, hitanao ny tavan'Andriamanitra. Andriamanitra miara-mandeha aminao, midikany hoe tsy mba hiamboanareo izy. Ny tompony avako amin'izao alina izao hitantana sy hampahery ianao, ary ho fantatro raha hitsenany maraina vaovao satria omeny ny tompotombon'andro ianao raha sitrapony, dia hiara mandeha aminao izy ary matokiva tsy hanafina ny tavany aminao izy satria efa miverina taminy ianao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao izahay fa omenao fotoana andinihan-tena, fotoana hiverenana aminao, tapitra ny volana maro, nandrenesanay antso saika-isan'andro ny amin'ny fiverenana aminao, dia ataovanay narara ohatry ireny fotoana ireny izay, ny ovana, ny bebahana, ary dia mbola mampanantenana ianao raha andray ny volana vaovao izahay, fa Andriamanitra miara-mandeha aminay ianao. Saotra tamin'ity toroandro ity Tompo, saotra tamin'izay asa vita, saotra tamin'izay rehetra totosa, saotra tamin'izay rehetra nomenao anay, saotra fa teo akaikinay ianao, ary nisy nampalahelo anao dia fonanay sady ome toromasomamy izahay, dia mametraka ny alina eo am-pelantananao, arovy ny tokantranonay, arovy ny fiainanay tsirairay avy, arovy ny ankohonanay, na ny miaraka aminay na ny tsy miaraka aminay. Dia omenao maraina vaovao izahay, ary omenao toko fa tsy manafina ny tavanao aminay ianao, mamakivaky ny volana vaovao indray izahay, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.